Anterina ny raba ombam-pirorintso antsika mianakavy izay manaraka ny miara-manonja amin'ity andro ity talatsika anio fahatelo ny volana desambra taona 2024 araba tsy misy anavahana io fa dia na ianao eto Antananarivo na manodidina na ny any amin'ny faritra na ny any ampitan-dranomasina dia nanterana ny araba ombam-pirorintso isaorantsika ihany koa ilay nahary noho ny fitantanana sy ny fitahiny ka afahantsika miona amin'ny alalan'ny sary sy ny feo eto amin'ny televiziona MBS izany mazava loatra fa iresaka fifidianana isika fifidiana be ny tanàna sy ny mpanolo-tsainan'ny tanàna miaraka ireo ary tsy afaka misaraka amin'ity fifidianana indray mitoraka ity. Ity mpiandoana dia efa omenanao vetrany aloha ny endrikendrika ny fandarantsika eo ny fanentanana sy fanamafisana ny fanaraha-maso arak'izay tratra mihitsy an'izany fifidiana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina izany. Tsy eto Antananarivo ihany fa manerana ny Madagasikara satria efa hita taratra amin'izao fotoana izao fa ny ratsy dia manao ny ataony mba miomana koa isika mianakavy raha hoe te hiaina ao anatin'izany hoe fifidiana nanjakany ny fahamarinana izany sy manaraka ny lalàna, ny hafa kosa dia mba miezaka koa izy manao izay ampanjakana ny tsy fahamarinana. Io dia misy endro maro eo ny resaka lisam-pifidianana ohatra. To kitihana foana ny lisam-pifidianana, kitihana foana, eo ny tena hoe fikitihana amin'ny fanokafana azy, eo ny resaka fotoana izay hitarina ohatran'ny lasa kilalaon-jaza ve ty raharaha ty sa ahoana lasa tsapany olona hoe lasa tsisy fahamatorana ny fikarakarana ny fifidianana amin'ny ankapobeny. Saingina izany na tsy izany mivonona isika mianakavy satria didimasina ity fifidiana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny tanàna ity ahafahana manova araka ny vetesin'ny kandida Ravalomanana Tojo numéro 4 eto Antananarivo renivohitra toanan'ny atolotry ny TIM zany sy ny mpanoana rehetra ihany koa ny firaisan-kina ahafahana manova ny zavatra tsy mety eto amintsika. Ka izay zany ny aty am-piandohana no anisany hoe fanentanana ary averimberina foana ataotritsika dridra-ngilo mihitsy ny fanentanana amin'ny fanaraha-maso ary isika tsy tokony ho varimarina manoloana n'ilay toejavatra satria efa hita miharihary mihitsy amin'izao fotoana izao ny endrika familivoliana, ny endrika fandrebirebena, ny endrika ataontsika hoe ezahan'ny sasany any ananinanina rehetrarehetra any ny ampanjakana ny tsy fahamarinana. Misy miteny any hoe zay tsy maintsy lany ninninona nataonareo ninninona nataonareo nefa ny fifidianana dia resaka fitsaran'ny vahoaka arakaraka ny faharesen-dahatra ny vahoaka amin'ny vinanasa izay hoentin'ny kandida. Misy tena tsy mandany andro mihitsy amin'ny resaka vinanasa izay ho ataony rehefa lany ohatra hoe lany izy fa zavatra hafa mihitsy no vetesiny mandritra ny fampelezan-kevitra. Ny aty amin'tiako Madagasikara tsy mba ohatran'izany fa tena hoe fandresen-dahatra amin'ny matany demokratika atsika, fandresen-dahatra ny mpifidy ary raha miresaka tsika hoe kandida Ravalomanana Tojo manana vina tsara mihitsy, manana vina ary tonga dia vina maharesy lahatra ohatra fotsiny izao raha isitsika amin'ny tontolon'ny fampianarana averina ny kit skolera ozy Ravalomanana Tojo, averina ny reny aron'akanjo reny, averina ny fampitaovana ny kit skolera sy ny sisa izay napalaza mihitsy napanakoako amin'ny Madagasikara tamin'ny fotoana nitorany ny président Maka Ravalomanana n'ity fireneny ity. Azo atao tsara mihitsy zany manerana Madagasikara ary vita amin'ny président Maka Ravalomanana ko ny eto amin'ny EPP eto Antananarivo dia hoe tsy ho vita vitsy zany ary zany Ravalomanana Tojo zany dia manana an'izay vina tsara zay, betsaka ny vinao fa raha izay resaka fampianarana izay dia tena zava-dehibe ary izany no tsy tatin'ny sasany satria le izy tsy hoe vina fotsiny fa azo antoka fa ho tanteraka. Zay mantsy le izy. Maninona no hifidy any Ravalomanana Tojo isika eto Antananarivo renivohitra? Hifidy azy sika satria ny vinany mazava tsara ary azo antoka fa ho tanterahany izany ary rehefa ho tanterahany dia mitondra fiantraikany tsara, mitondra fahatsarana any amin'ny fiainan'ny tsirairay satria Antananarivo amin'izao fotoana izao dia tena leo, tena tofoka, tena tofoka mihitsy amin'ny fantrana sy ny tsy fisian'ny fandrosoana na sosialy io na toe-karena io na inona
tsy misy raharahavanina vao milatsaka ny orana de efa tondraky be oririka tondraky be sarety nandeha sarety mihitsy nandeha sarety teny be sarety président Marc Ravalomanina ny candidat Ravalomanina tojo ny aina mihitsy an'le rano be satria misy tsy fandraisana andraikitra eto leo an'izany tompoko Antananarivo ary mila fiovana izy mila fiovana ary miaraka amin'ny fanantenana ihany koa tsy maintsy teneniny zany ary rehefa lany ny candidat Ravalomanana tojo dia eo ihany koa ny conseiller misy ny vinanasa fa tsy maintsy maro ny conseiller mpanolotsaina ny tanàna satria ao no manapaka ny afahana manantanteraka an'ilay vinanasa zay ny amin'ny commune eto Madagasikara dika zay tsy maintsy tonga maro isika anatanteraka ny adidy ary hoezahana mihitsy ny antsona hoe mahazo ny majorité absolue mihoatra lavitra ny Antsasamanila am'izay mitombona tsara ilay antsona hoe ao amin'ny sehatry ny mpanolotsaina ny tanàna dia miasa araky ny tokony izy afaka miasa araky ny tokony izy ny be ny tanàna amin'izay fotoan'izay de Ravalomanana tojo zany no veritsika iritsika ary araky ny sitrapon'Andriamanitra hipetraka eo amin'ny sezan'ny be ny tanàna io zay no tsy maintsy nampatsahivina aloha raha ny momba n'Antananarivo manokana mbola misy candidat conseiller ho avy eo rehefa avy eo momba n'Antananarivo manona ihany koa ny candidat Ravalomanana tojo fa eto aloha de raisitsika Andriamatoa Rakoto Arson Andry Niaina Rakoto Arson Andry Niaina de secrétaire général ny Tiko Madagasikara ao amin'ny commune Lasora ty amin'ny districtna Avaradrano izy dia mampandany ny candidat be ny tanàna tolotry ny Tiko Madagasikara aloha manerana ny Madagasikara mazava loatra fa eo ihany koa mampandany ny candidat be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna candidat be ny tanàna ny commune Lasora zany candidat Jimy dia fahameraabanao Andriamatoa Rakoto Arson Andry Niaina. Ya fahameraba ny Rina Rabemanjara nanasa amin'izao fandaharana izao meraba ihany koa ny mpiasa rehetra ny MBS manerana ny Madagasikara miaraba indrindra ny mpikatroka Tiko Madagasikara sy firaisan-kina ary miaraba izay rehetra manatrika manaraka izao fandaharana izao ia misy olo tena ihany eto amin'ity fandaharana ity ny candidat Jimy Randrentsio sy ireo mpanolotsaina avy amin'ny commune Lasora ny zavatra hoentiko voalohany indrindra angamba dia tsy maintsy mampatsiahy ny rehetra ao zay manaraka izao fandaharana izao fa izany antoko Tiko Madagasikara zany zay nametraka ny Jimy Randrentsio tamin'ny nabe ny tanàna anazy tamin'ny mandaty eo aloha teo dia niaritra zavatra mangidy indrindra satria asadiny fa ny fanjakana dia manome subvention ny commune fa io commune Lasora io dia tsy nahazo mihitsy subvention tamin'ny fanjakana de eo zay fahasarotan'izay indrindra no nampisehoany Jimy Randrentsio ny fahaiza manao tam'izany indrindra navitany lalana navitany nametraka ny fifampirarahana nametraka ny jiro rehetra elektrika amin'ny poto amin'ny jirama reny nampitombo ny fampianarana tsara misy trano sekoly de am'izany rehefa miresaka an'izany ny fampianarana zany sika isaky ny misy CEP misy fanadinana ataon'ny ankizy madinika de manome sakafo ny ankizy madinika ny be ny tanàna miaraka amin'ireo mpiaramiasa atao amin'ny commune Lasora nanamboatra ny lalana misy lalana tena ratsy mihitsy de tsy maintsy nambarina marobe ny olona miteny lalana mbola misy tsy maintsy mandeha aloha amin'ny asa rehetra misy lahara-pahameny io de mandeha araka zany lahara-pahameny zany daholo ny asa fa tsy hoe androany ianao miteny hoe tsy misy lalana ty de androany vita daholodaholo amin'ny fokotany be deabe sy ny lalana be deabe kanefa tsy latsaky ny any amin'ny Antsasamanila ny lalana simba ho ia efa vita namboariny Jimy Randrentsio miaraka amin'ireo mpanatanteraka sy mpanolotsaina teo amin'ny tanàna zany na vita ny kianja ary eto Madagasikara rehetra tsy misy manana ny kianja syntetika afa-tsy ny commune Lasora zay namboariny Jimy Randrentsio sy ireo mpanolotsaina ary mpanatanteraka teo amin'ny commune urbaine commune rurale na Lasora zavatra tahaka an'izany ny zavatra anenjehana anazy satria misy tsy araky le voalaza to misy lahara-pahameno iaho tsy midika hoe zany lahara-pahameno zany de miaraka vita daholo ary kanefa ihany koa ny tetibola ny commune no mandrafitra ny donc rino alefa ry rino alefa loha rino izany rehetrarehetra ny sedra ny etrena
nanotantarana zany ny fifampirarana amin'ny vahiny any amin'ny mpamatsy vola rehetrarehetrarehetra mila fahaiza manao zany tsy ny olona rehetra te hitantana de afaka manao an'izany jimirandrentso de manana fahaizana am'izany atory ny zavatra lazaiko anareo ao amin'ny tanàna io de misy mpanolotsaina misy miditra mpanolotsaina ho amin'ny antokotry Madagasikara io zay tany amin'ny antoko hafa zay tsy tonononketo fa izy zany de mametraka tsara mihitsy hoe izaho andeha miditra am'ty tanàna ty satria hiditra am'ty antoko hiditra am'ty fividianana ty aho ho mpanolotsaina miaraka amy jimirandreto io satria fatako loatra izaho avy ary Matsinjo nyreniko ny dadako avy amina fokotany raha ao amin'ny commune Lasora ihany ray aman-dreniny tsy manana ambanivohitra fa tsy commune Lasora izy de izy zany nahita hoe izao ny fampandrosoana mety ato za hiaraka aminareo dia zany eritrereto hoe avy any amin'ny antoko hafa no mandeha manohana any Jimirandretso miditra mihitsy satria ny zava-bita no hijerevana an'izany hoe ny anaovana an'ilay safidy andeha hiaraka amreto fa tsy hoe izy ty antokon-dranona matanjaka ty tokony zao tsany ary zay ny zavatra tokony ho tadidy rehefa na resaka fividianana communal tahaka an'izao de io tsy mijery tsony hoe inona ny loko politika io tsy mijery tsony hoe iranona ny malaza fa ila inona ny zavatra apetraka eto am'ty tanànako ty no vainy tanànaka amandimo zany ny zavatra hoetiny Jimirandretso eo de ary mbola rehefa miditra am'izay sika de tsy maintsy ho resana am'izay inona ary ny vinona manaraka zay tsy maintsy ho tanterahana anisan'izany zany efa voalaza teo ny lahara-pahamena tsy maintsy ho tohizana iny mandeha minarakaraky de mandeha manaraka am'izay zany ny asa rehetra zay efa mbola ho tohizana ny lalana mbola ho apetaka ny jiro satria ny fandripahalemana ny jiro miantoka ny fandripahalemana amy tanàna ho apetaka ny jiro amboarina ny lalana amboarina azadiny fa tanàna Analasoro zany de tanàna ny tantsaha ho ampidirina ny rano eny amy tanimbary rehetrarehetra tsaraina ny fambolena rehetrarehetra ny fanatsarana ny fambolena tsy vita n'lay hoe ifanampy amin'ny ministera zay misy fa mbola mila ihany ko fifampirarahana amin'ny mpamatsy vola avy any ivelany daholo zany asa iandreketany jimi atodo miketrika an'izany mila fikonan-do mila zavatra be dehibe tahaka an'izany no mbola hipetraka eo amin'io tanàna io boadina ny sekoly mbola ho ampina am'izao fotoana zao de izahay zany zao de mitadindray hoe aiza ny tany anorenatsika sekoly ndray aiza ny tany anore ny fako talota tsy haniny tsisy fako miparitaka zany na namboarana baka ordure tsara tare ary tsara tare mihitsy arak' zany tsy hoe fa sy napako de ratsy tare tsia tsara tare de tsara tare baka ordure eraky ny elakela tanàna ny Alasora rehetrarehetra iny izany zavatra zany endriky ny fahaizana mitantana endriky ny fahaizana manatsara ny tanàna ilainy zany ny tanora am'izao ny anamboarana an'ireo kianja reo mandeha toizako miandalana mihitsy hoe anamboarana an'ireo kianja rehetrarehetra reo ialana am'ilay tanora midoroka fotsiny mipetraka fotsiny eto fa namboarina hatrany amin'io sehatra maintso io tsy niravahana kory ny sehatra maintso sanatria tsy sy niravahana fa eo amin'ny parti ambany eo vovoka be tena mandreraka be eo amin'ny parti toerana ambany io dia nanamboarana kianja fanaovana basket tsara tare de tsara tare de ny ankizy zany zao manana fialam-boly tsara mihitsy na makary ny tanora makary amin'ny kianja santetika Ambodrazaka na manao basket eo amin'ny sehatra maintso zany rehetrarehetra zany fitsinjovana ny zanaka malagasy mipetraka amin'ny tanàna na Lasoro io be dehibe ny zavatra mbola azo horesana momba n'izay vina ho atao rehetrarehetra amin'ny tanàna na Lasora io fa ny olona manko mipetraka amin'ny ary zany laza aminareo miara-mahitsika fa misy ny zavatra anankiray tsy hoe samy nangatany fokotany rehetrarehetra Lasora de samy ho vita daholo saingy misy ny tsinjaraina ny ray atao aria de ny anankiray amin'ny fokotany hafandray ny ohatran'izao de ny anankiray ny fokotany rehetrarehetra ao amin'ny commune Lasora de samy nahazo asa avokoa fa ny mampalahelo de zao raha nahazo kianja sentetika ny Ambodrazaka de zareo amy Lasora fokotany Lasora mitomany manino zay tsy nanaovana an'izany nefa nanamboarana jiro any izy zavatra tahaka an'izany fehezy ny tetobola ny fahafana manao de misy ny jiro efa ialana amin'ny fiarovana amin'ny fandripahalemana rehetrarehetra fa saika enika ny tanàna ary mbola manomboka indray ny fifampirarahana am'izany rehetrarehetra zany tsy moramora afana
mihazo ny jiro mahazo ny rehetrarehetra izany ny vina sy ny zavabita ny jimira ndretso sy ny mpanolotsaina ary ny mpanatanteraka amin'io commune lasora io ka jimira ndrehatso moa zany ho tsaraina aminataona izy aloha zay mankotsaraina izy efa be ny tanàna teo fa mbola nametrahany tiako Madagasikara nylay hoe izy no hitondra ny faneva zany anoy an'lay asa sy anao ny zavatra tokony atao midika inona aminareo zay hoe le hoe mbola izy no hitondra ny fanevany tiako Madagasikara mety nisy afambaneritreritra tany fa mbola tany aminy no ny antefa tsotra be zany ny zavatra zany tena raha itenytsika nahoana no resy lahatra taminy tiako Madagasikara nazo mandat tany amin'ny président nazo mandat tany amin'ny président Marc Ravalomanana mihitsy izany zavatra niresahako rehetrarehetra zany izany aneny ilain'ny président Marc Ravalomanana mila mampandroso any Madagasikara ray manontolo ka raha isaky ary ny fampandrosona de miaingany amin'ny commune any amin'ny commune tsirairay avy tarafina am'izany rehetrarehetra zany ny olona ho atao candidat fa tsy ny olona rehetra zay za mavita an'ity de nefa tsy hitakotra ny zavatra zany tsy de zany fampanantenana loatra tahaka an'izany no atao ary na de ndeha ataoko aza hoe tsy mifidy azy ny filohan'ny Marc Ravalomanana fa mbahoaka nalasora mihitsy no resy lahatra andao ijimira ndretso foana no ataotsika hitantana ny tanàna izy raha teo sady mahay miavana amin'ny olona izy raha teo mahay mifandray mifanerasera amin'ny olona antra olona ty olona izy zany zavatra rehetrarehetra zany tombony amin'ny ifidianana ny jimira ndretso afaka mifampiresaka monsieur le maire misy zavatra afaka mifampiresaka mivantana aminy olona rehetra zany rehetrarehetra zany talenta ananany talenta amin'ny Andriamanitra ao aminy zany tsy fironina ndeha anao be ny tanàna de ndeha hianatra ifandray aman'olona ako ndeha anao be ny tanàna de hianatra hitantana ao anatin'zany ary mbola tanora raha teo izy mbola ho lava ny lalana mino aho fa mbola hitohy lavalava ny fitantanany an'izany tanàna nalasolo zany iry ary hiditra amin'ny resaka mpifidianana isika andriamato Rakotoarson Andry ny aina zay atseviny any fa secrétaire général ny tiako Madagasikara ao lasora hiatrika fifidianana tsy afa-miala araka ny efa nyteneniko tany am-piandohana ny mpanolotsaina ny tanàna raha commune lasora zao 7 isan'ny seza ao amin'ny mpanolotsaina raha te azo hoe tena majorité zany ka ampitombona tsara amin'ny fampandrosoana hoentin'ny Andriamato Jimira efa eo be ny tanàna tokony azo 4 farafasa na mihoatra an'izay inona ny fanentanana hoentinao ho an'ny mpifidy ao lasora momba an'izay satria sécurité de liste ty ya izy eo moa zany tondalana eo amin'ny fiainan'ny firenentsika ny fifidianana amin'ny alarobia 1 Desembre 2024 amin'ny herin'ny ho avy zao tokony tonga marainy sika andeha hifidy tokony tonga marainy sika andeha hifidy satria nahoana no tokony tonga marainy satria rehefa miamaizimaizina ny andro de eo tsy mirary an'izany fahatapahan-jiro zany fa efa nahity sika tamin'ireny fifidianana député reny tapaka ny jiro eny amin'ny fanisam-bato tokony efa fantatra alolohan'ny amaizina ny andro hoe izao ny vato azotsika tokony efa fatapatatra zany ka ny any tanànatsika tokony tonga hifidy marainy isika hifidy ny candidatsika Jimira ndretso laharana fahadimy Jimira ndretso ao amin'ny bulletin unique amin'ny fifidianana amin'ny 11 Décembre 2024 io commune Alasora mifidy any Jimira ndretso tsika satria io moa zany miaraka fidiana daholo miaraka amin'ny mpanolotsaina de ataotsika zay abetsaka ny vato azotsika satria raha voalatsaky nyzay voalazany Rina Rabe Mananjary zay farafakeliny zany dia hosahirana tanteraka eo amin'ny fampandrosoana satria azadiny fa izao ny teknika ny fitantanana ny tanàna tsy maintsy mandalo eo amin'ny mpanolotsaina ny fanapahan-kevitra rehetra ekena zao de manolotra vina ny be ny tanàna ity no ataotsika amin'ity tanàna nalasolo ty dia ho tapahan'ny mpanolotsaina io ka azadiny fa rehefa tsy mpanolotsaina miaraka amitsika de tsy maintsy anihitra foana ny antony anerany de satria tiana foana
ny andavo ny kandidatsika eo amin'ny fitantanana any tanàna. Izany tsy maintsy arovana mafy zany. Farafakeliny ny efatra zay voalaza ny Rina Rabe Mananjary io, efatra farafakeliny, fa vitatsika io miakatra hatrany amin'ny 5, 9 farafakeliny koa azy. Araky rehefa mandeha manko ny propagande rehetra de hita eny amin'ny endriky ny olona fa mitratra farafakeliny zany 5 farafakeliny ny mpanolotsaina eo amin'ny tanàna Analasoro zany. Mari-potitra tsara ny fampiasana ny fanatanterahana ny vina zay kasaina ho atao zay arak'ilay efa voalazako teo rehetra teo. Mbola reny zavatra rehetra reny tsy maintsy ho tapahana ao amin'ny alalan'ny filan-kevitra ny communaly. Dia mila tonga maraina sika, tonga be da be maraina mba tsy ho tonga amin'ilay fatapahan-jiro, ahafahana mafantapatatra hoe efa azo antoka tanteraka ny fandresena. Zany zavatra zany tsy maintsy ataotsika ny atongavana manentana atsika rehetra ponina Analasoro mba ho tonga maro amin'ny fifidianana amin'ny 11 décembre 2024, ho tonga maraintsika anohana ny kandidatsika Laharana Fadimy Djimiry Andriatsoa sy ny mpanolotsaina miaraka aminy. Eny ary marantsika inarany afatra hoentin'ny Andriamatoa Rakotoarson Andriniaina, secrétaire général ny tika Madagasikara ao amin'ny commune Analasoro, ho an'ny mpifidy manerana Madagasikara sy ho an'ny commune rehetra manerana Madagasikara misy ny candidat tiako Madagasikara. Ya, izay zavatra zay zany dia ho an'ty zao resaka zay ambarako zao dia ho an'ny candidat rehetra tiako Madagasikara manerana ny Madagasikara. Tsy misy afatsy ny fandanina be dia be ny candidat atolotry ny tiako Madagasikara sy ny firaisakina isika. Tsisy afatsy ireo zany no toko-panoatra azo antenaina ialana am'izao fahoriana misy mianjady zao. Tena mavesatra ny fahoriana ny fahantrana misy atao Madagasikara. Ka raha mbola hijanona am'izao sika, hijanona ihany koa na ho diso safidy any amin'ny safidy hafa, dia mbola tsy sako ny maninona nahoana no avy ny ty Madagasikara ty. Fa ireo candidat zay atolotry ny tiako Madagasikara miaraka amin'ny firaisakina sy zio rehetra manoa anazy ireo, dia afaka mampanantena anareo anova hiala am'izao fiainana misy atsika zao ho amin'ny fiainana tsaratsara kokoa. Azadiny fa ireo candidat reo dia tsy maintsy miaraka amin'ny finoana amin'ny fanatanterahana ny zavatra rehetra taony. Ary zany finoana an'Andriamanitra zany indrindra no atanteraka izany tsy fampanantenana pokaty akory zany fa efa hita amin'ny asa ataon'ny tiako Madagasikara rehetra manerana Madagasikara. Marary zao fiainana zao, saingy raha diso safiditsika dia rary lavitra noho izao zava-misy zao no hitranga. De makasitraka indrindra, makately indrindra ho anareo rehetra nanaraka izao fandaharana zao. Misaotra indrindra Rina Rabe Mananjary sy ny mpiasa rehetra ny MBS. Eny ary isaorana Andriamatoa Rakotoarson Andriniaina zay secrétaire général ny tiako Madagasikara amin'ny commune Analasoro nitondra an'izay fanazavan'izay sy mivahiny teto misaotranao tompoko. Dia ho arahantsika ny misika famantarana ny candidat Jimy zany zay atolotry ny tiako Madagasikara ao Analasoro, dia aorianan'izay ho raisitsika ny mpisehatra manaraka Rasolony Rina Mendrika candidat ben'ny tanàna atolotry ny tiako Madagasikara amin'ny commune Alakamisy Votovorona numéro 3. Sekuli Fombocha Kianza Fombocha Sociali mi vota
Beredimi alla sulla materina Dalana Fombotra Vidiube Nitanana Beredimi Beredimi Vidiube Nitanana Beredimi Beredimi alla sulla materina Secoli Fombotra Vidiube Nitanana Beredimi Beredimi Vidiube Nitanana Beredimi Beredimi alla sulla materina Kianza Fombotra Vidiube Nitanana Beredimi Beredimi Vidiube Nitanana Beredimi Beredimi alla sulla materina Sociali mi voca Vidiube Nitanana Beredimi Beredimi Vidiube Nitanana Beredimi Beredimi alla sulla materina Indray mbola ato anatin'ny miara-manonjy eto amin'ny fahitalavitra MBS ianao amin'izao fotoana izao anao izay eo am-pisakafoana moa zany dia mirary ianao azo tomana tsara mihitsy izahay sy ny ekipa rehetra ato amin'ny MBS ato rehefa avy any Alasoritsika niaraka tamin'ny Tiako Madagasikara ny Lasora dia hiaraka amin'ny Tiako Madagasikara indray ery amin'ny commune Lakamisy ny Votovorona. Ny sehatreto zany zao dia ny candidat ben'ny tanàna atolotry ny Tiako Madagasikara amin'ny commune Lakamisy Votovorona tsy zany Mpandriamato Rasolonirina Mendrika larana fahatelo izy miaraka amin'ireo candidat mpanolotsaina miaraka amin'izany amin'izay listra tolotry ny Tiako Madagasikara sy ny firaisankina izay faly miarabanao tompoko. Dia faly miarabanao namanarina ary faly miaraba ihany koa ny teknisiany ao ambadika ao ary eto dia mamela ianao iaraba manokana ny vahoaka ny Lakamisy Votovorona izay mijery sy miaino amin'izao fotoana izao. Tonga dia hiditra amin'ny votoatantsika Andriamatoa candidat dia ataoko tonga dia hoe Andriamatoa ben'ny tanàna Lakamisy Votovorona inona no vinanao zany ampandrosoana an'izay commune Votovorona izay raha vao miresaka hoe Votovorona mantsy dia grevy politika zay foana fa ao Votovoronao dia misy tanàna fokotany misy ponina manana filany izy ireo rehefa ianao ben'ny tanàna inona ny vinanao ary tonga dia anao sehatra. Iay misaotra anao rina amin'izay fametrahana n'izay viny izay eo anivon'ny tanàna misy anay ny tena hoe mpitondra mahay sy mahay mitantana dia mahafantatra tsara ny atao hoe priorité na le atao hoe laharam-pahamehana. Ka maro ny vina hoentinay hoentin'ny candidat sy ireo ekipa miaraka aminay anisan'izany ny mpanolotsaina hoentina eo anivon'izay fampandrosoana ny commune Lakamisy Votovorona izay. Isan'izany ohatra voalohany ao anatin'ny laharam-pahamehana zany hoe tsena ny Tatsaha izany. Misy tsena eo Lakamisy Votovorona eo fa tena tsy misitraka an'izany ny Tatsaha ankehitriny. Ka hiezaka ny candidat izahay miaraka amin'ny ekipa anatanteraka tsena ho an'ny Tatsaha. Amin'izao moa vohizina eo amin'izany tsena izany ary nandeha nitety an'ireo le ataontsika hoe misehatra ao amin'ny tsena io izahay omaly dia mandeha nitsao ao amin'ny tsena hoe rehefa tonga eo ny candidat atolotry ny Tiako Madagasikara dia ho ravaina ny tsena. Tsy marina zany ary eto zahay dia manamafy fa ny Tiako Madagasikara dia mpanangana fa tsy mpandrava. Zay ny tena hoe ifotora ny atao hoe Tiako Madagasikara. Ka ho anareo ao amin'io tsena io dia eto aho dia manambara amin'ny fomba ofisialy fa anomana anome tsena ho an'ny Tatsaha. Izany akory tsy midika hoe ho ravaina ny tsena efa misy fa anatsara ara no ataon'ny Tiako Madagasikara eo amin'izay lafiny tsena izay. Zay ny voalohany. Io ihany koa ny lalakely. Betsaka ireo lalakely izay mbola atao hoe tsy vita eo anivon'izany commune izany
efa vonina ireo ataontsika hoe partenaire iara-iasa amindreo ataontsika hoe eo le hoe 3P ahafahana manatanteraka an'ireo ataontsika hoe lalakely rehetra eo anivon'ny commune Alakamisy Votovorona zay. Zany ny atao hoe lahara-pahamehana. Eo ihany koa ny atao hoe sekoly zay entina anofanana an'ireo le ataontsika hoe ara-teknika amin'ny lafin'ny fiompiana sy fambolena ny asa tanana rehetra, satria amin'izao fotoana izao mahafantatry ny be sy ny maro eo anivon'ny commune Alakamisy Votovorona fa tantsaha avokoa ny 80% ny mponina eo anivon'izany commune zany. Commune ambanivohitra moa io dia tena hoe misehatra amin'izay le ataontsika hoe fiompiana sy fambolena izay ny vahoaka rehetra eo anivon'izany commune zany. Ka ny tananay any mponina rehetra fa ho avy ny fampiofanana. Eo ihany koa ny ataontsika hoe fanomezana masomboly ho an'ny tantsaha. Eo ihany koa ny zezika ho an'ny tantsaha, fanampiana azy ireo, fampiofanana ny mpiompy rehetra mba tena hoe anara-penitra, anaraka an'izay vokatra tsara izay ny ireo le mpiompy sy ny tantsaha rehetra eo anivon'ny commune zay. Zany ny eo amin'ny lafin'ny foto-drafitr'asa. Ny lafiny eo anivon'ny ataontsika hoe tsy fandriampahalemana dia efa betsaka zany zao ny tsy fandriampahalemana mitranga eo anivon'ny commune io. Mbola tsy nitantana an'izany atao hoe commune zany ny tena dia efa niezaka nanolotra an'izay atao hoe jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro mba ahafahana manazava ny lalakely sy ny arabe rehetra, mba ahafahan'ny olona tsy mitaintaina rehefa mandeha amin'ny alina, satria anjakan'ny maizina moa rehefa hoe maizina ny tanàna dia tena hoe misy an'izay atao hoe tsy fandriampahalemana izay. Ka hoe zahana ny ampisy an'izay jiro mandeha amin'ny herin'ny efa tsy lafo anie zany. Rehefa mahay mitantana ny mpitondra eo anivon'ny commune, tsy sarotra intsony manatanteraka an'izany. Efa mitobaka zany eto eraky ny tsena izany ataontsika hoe teknôlôjia vaovao entina hanazavana ny tanàna zany. Fa zay no ataoko hoe rehefa mahay mitantana, rehefa mahalala ny atao hoe lahara-pahamehana dia azo tanterahana soamantsara ny vinanasa rehetrarehetra eo anivon'ny commune zay. Eo ihany koa ny ataontsika hoe rano fisotro madio. Mampijaly io rano io ankehitriny na andrenivohitra aminainaina, ny eny ambanivohitra koa aminainaina ankehitriny amin'izay le ataontsika hoe tsy fisiany rano zay. Efa miezaka manamboatra an'ireo le ataontsika hoe fatsakana. Zay moa eny ambanivohitra misy an'ireo le ataontsika hoe fatsakana izay nolovainay tamin'ireo taolo hoe zahanay ankehitriny ho avaozina izy ireny ary efa navaozina fa rehefa tonga eo amin'ny toerana dia ho asianay an'izay ataontsika hoe pompe mandeha amin'ny herin'ny masoandro zay ahafahan'ny mponina misitraka bebe kokoa rano fisotro madio. Azo tanterahana daholo zany. Azo tanterahana daholo. Zay natao anao hoe rehefa tsara tantana ny commune, rehefa tsy misy ny gaboraraka eo anivon'ny commune dia azo tanterahana soamantsara zany. Ny vola miditra amin'ny commune misy anay ny namanarina dia atao hoe na ny lafin'ny tsena fotsiny ara ireo ofana pavillon rehetra ireo dia tena hoe ahavitana zavatra be dia be. Finiavana no andrasana amin'ny tompon'andraikitra ahafahana manatanteraka fampandrosoana ho an'ny commune. Alain'ny fanjakana raha ny makany amin'ny etra-trano. Alain'ny fanjakana raha ny etra-trano satria misy an'izany lalàna zany indray mantsy zao hoe ho alain'ny fanjakana ho akany aminy. Zay le ataontsika hoe etra izay fa vonona amin'izany ny candidat. Maro ireo efa nanome toky hiara-iasa hampandrosoana ny commune misy anay. Hatramin'izay na commune anay 12 taona 20 taona teo zay tsy mbola nisy an'izany atao hoe budget social zany. Betsaka ny ataontsika hoe sahirana eo amin'ny commune misy anay io. Fa ankehitriny rehefa tonga eo amin'ny toerana ny candidat tolotry ny antokotiko Madagasikara dia tena hoe tsy maintsy hisy an'izay budget social zay eo anivon'ny commune. Io zany dia tena hoe hiahina manokana ny olona marefo. Eo ny marefo ara-tsaina, ara-batana, ny olona sahirana eo anivon'ny fokontany sy ny ataontsika hoe sehatra maro eo anivon'ny commune zay dia tena hoe hoezahanay mihitsy ny anatanteraka an'izay. Dia eo ihany koa ny ambulance, mbola tsy nisy ihany koa zany teo anivon'ny commune. Vao tsy ela zay no nisy ny taraina tamiko hoe monsieur le maire misy marary tokony ho vonjena aingana any amin'ny hôpitaly, tsy misy an'izany atao hoe ambulance zany fa hoezahanay ny anatanteraka an'ireo vinareo. Ny marefo, ny herisetra atao amin'ireo marefo na ataontsika hoe ny zaza tsy ampy taona na ataontsika hoe ireo tena hoe sahirana dia tena hiaro an'izany
izany no adidy miandry anay eo anivon'ny commune io. Eny ary mbola misy vina tianao amafisina ve akoatran'izay? Zay zany ny tena hoe lahara-pahamehana fa ny tena hoe tokony ho vita ny commune ny anatanteraka an'izay ilay ataontsika hoe vinanasa lahara-pahamehana ny tany-tsainay teo zay. Fa ny tena vina ngeza be moa raha anao lalana ianao any amina 50 km na 30 km tsy ho tanteraky ny commune, tsy ho vitan'ny commune ny anatanteraka an'izany satria tsy maintsy iarahana amin'ireo le partenariat. De efa vonona amin'izany anefa nay ireo partenariat amin'ny lalankely maro isan-karazany ny ataontsika hoe fampandrosoana anatiny, ataontsika hoe hiaraka amin'ireo partenariat de efa vonona daholo iarahana amintsika mianakavy. Momba ny commune Alakamisy Votovorona manokana rehefa lany be ny tanàna ianao ina mba heritreritrao zany mba hoe fiaraha-miasa sy fiaraha-miaina miaraka amin'ny mpianatra ny politika? Marina hoe resaka manokana moa iny matetika vatsim-pianara boursa sy ny sisa, fa rehefa ianao be ny tanàna ahoana ny mba heritreritrao zany mba fiaraha-miasa amin'izy ireo? Ie, io de olana tokoa ho an'ny commune. Rehefa misy hetsika ataon'ny mpianatra eo anivon'ny commune de tena hoe betsaka ny foto-drafitrasa simba. Ny fahombiazana entina ataontsika hoe andaminana an'izay sehatra eo anivon'ny mpianatra sy ny commune zay de tsisy afatry ny fampiresana. Zay ihany ny vahaolana. Mifampiresaka amin'ireo mpianatra ireo ianao hoe team le mazava ho azy misokatra ny saina miara-miasa ianao ane raha vao tsy ao anatin'izay iny ataontsika hoe iny axa RN1 iny zany de mahafaly ihany no milaza amintsika mianakavy fa mbola ao anatin'ny antokotiko Madagasikara daholo ny ankabetsahany mponina rehetra eo anivon'izay RN1 zay. Hitatsika teo ny fifidianana solombavam-bahoaka nanjakany ary tena hoe raha ny tena hoe madio ny fifidianana tena hoe mahazo nirofony tima daholo ny seza teo anivon'izay ataontsika hoe Atsimondrano Ray Manontolo na ataontsika hoe iny RN1 Ray Manontolo iny de tena izay no ataontsika hoe ny tombona eo anivon'izay atao hoe antokotiko Madagasikara eny amin'iny fokotany sy ny commune misy anay iny. Eny ary dia ho tsara zany ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpianatra Votovorona sy ny commune rehefa lahany be ny tanàna Andriamatoa mendrika. Inona ary ny afatrao amin'ny fiatrehana an'ity fifidianana ity ary? Miatrika fifidianantsika amin'ny 21 volana Desambra ho avy zao eto de manetana antsika mponina Alakamisy Votovorona. Tongava mifidy maraina isika misokatra amin'ny 9 maraina ny birao-pifidianana ka manentana anareo aho andeha maraina tongava maraina eo moa tsika moa eny ambanivohitra tsy loza an'ireo hoe tantsaha zay miorana koa zao avy dia manararoatra ny tantsaha mba mamboly miezaka an'izay famboleny zay fa manentana anareo tantsaha ihany koa ifidy mba tsy ho variana eny an-tsaha eny satria kion-dalana anankiray lehibe ity. Ifidy ny candidat numéro 3 atolotry ny antokotiko Madagasikara zay natao hoe kion-dalana anankiray ity hanova amin'izay isika. Izay ny afatra lehibe atolotry ny antokotiko Madagasikara anivon'ny commune sahy manova amin'izay. Fotoana zao indray mandeha isaky ny 5 taona ny fifidianana be ny tanàna. Mba tsy handiso fanantenana antsika eo amin'ny commune Alakamisy Votovorona de tonga ny fotoana eny ampelantanantsika ny fahefana tongava mifidy. Maraina isika mifidy hatramin'ny 12 eo tsika mifidy manao toy vakana. Maheno izay renseignement anomboka amin'ny 12 no mandra-parivo ny andro mandra-pikato ny fifidianana no hisy an'izay fangalaram-bato zay. Ka tsy anaiky an'izany mihitsy izahay satria fantatra mantsy fa ny antokotiko Madagasikara no matanjaka indrindra eo anivon'ny commune misy anay. Ka eto izahay eo ianareo ataontsika hoe président pokotany. Mampitandrina kosa zahay satria ianareo efa betsaka ianareo no nahazahoanay information manantona candidat ianareo. Havanay ianareo piray monina aminay ianareo piray vodirindrina aminay ianareo ka de mampitandrina ny ireo ataontsika hoe président pokotana sy le olo-mpanjakana izay miray petrapetra amina candidat. Tsy andefitra intsony izahay misy mangatabola ka tsy andefitra intsony izahay amty zahay tsy hitory eny anivon'ny fitsarana seny fa hitory kosa eny anivon'ny fitsarana penal.
zany hoe eloka be vava ny ataontsika hoe fangalaram-bato ka sao de mba tsy hanenina sao de hoe nahoana izay no torianareo eny anivony ana fa de zay no afatra eo anareo anara-maso hatramin'ny farany izahay mandra-pahatonga ny vato rehetra eny anivon'ny CRMV de tena hoe hoarahanay maso akaiky io efa zay no ataoko hoe fa maheno renseignement zay fa manao recoupement zay fa de zay no afatra ho an'ny vahoaka tsy miala isika mandra-pikato ny barao-pifidianana eo am'le fanisam-bato efa miezaka izahay miezaka ny anisy jiro amin'izay le ataontsika hoe fanisam-bato izay jerevana daholo ny vato isain'ny mpanisa mba homarina sy tombona arak'izay le hoe ao anatin'ny bulletin unique zay ny vato tononona eo anivon'izay fandatsaham-bato izay Enary isaorantsika Andriamato Rasolonirina mendrika zay candidat be ny tanàna moa zany atolotry ny tika Madagasikara ao amin'ny commune Lakamisy ny Votovorona numéro 3 nanarina fahatelo atolotry ny tika Madagasikara no misy asika dia misotranao indrindra tompo. Mankasitraka tompo. Enary arahantsika ny famantarana ny zany candidat izany zany ary dia afaka minitra vitsy dia ho raisitsika indraiky io zany Andriamato Ranaivosan Lucien Andriamato Ranaivosan Lucien zay candidat mpanolotsaina ny tanàna atolotry ny tika Madagasikara izy ao eto Antananarivo renivohitra ary Antananarivo voalohany no misy azy zany ary dia manohana atolotry ny team ary manohana tsisy fepera ihany koa ny candidat be ny tanàna Tojo Ravalomanana izany dia anaraka an'izay avy hatrany isika. Allô vaoaka amin'ny commune Alakamisy Vontovorona malala anareo tsara anareo koa malala dada ihany ty miresaka aminareo ty dada Ravalomanana mampafantatra anareo aho fa ny candidat numéro 3 no dina amin'ny faraiky ambe folo volana Desambra Rasolonirina Mendrika dia antsona amin'ny anarana hoe Mendrika ary io ny candidat natolotry ny tika Madagasikara toanany dada sy ny firaisankina aza matahotra nareo hoe fa io mahavita azy io afaka miasa miaraka tsara isika zay io ary Mendrika ho be ny tanàna samy tena Andriamanitra. Figure numéro 3 Madagasikara au bet tanana na Lakamisy Votovorona amin'ny 11 décembre fidio mendrika Rasolonirina numéro 3 tonga ifotoana ivondronatsika ampandrosona ny communatsika sa imanova anao fanampy iaradio mandresy atrany fidio numéro 3 au bet tananatsika Votovorona Alakamisy mavokatra tena miavaky izy ho ataontsika mamiratra milamina matehonina figure numéro 3 andao iaina anaty tanàna mivoatra andao iaina anaty tanàna mateolina andao iaina anaty tanàna milamina ahoana vonina ve tetika sarano fisotro madio amafisina ny fandriam-palemana fitsitsovana manokana ny tsena ny tantsa fikarakarana ny tanora sy ny fampianarana
disque numéro 3. Mbola atao anatin'ny miara-manonja ihany ianao amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny MBS ny mpisehatra raisitsika farany zany dia tsy iza fa Ranaivo Lucien. Iza moa Ranaivo Lucien? Ranaivo Lucien dia candidat mpanolontsaina ny tanàna izy atolotry ny tiako Madagasikara eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra boriboritany voalohany ary manohana ny candidat Ravalomanana Tojo eo amin'ny toeran'ny ben'ny tanàna tolotry ny tiako Madagasikara numéro 4 eto amin'izany commune Antananarivo renivohitra izany. Ranaivo Lucien ankoatran'izay hoe maha-candidat mpanolontsaina ny tanàna zay dia mpanao gazety tena zokinay izy raha amin'ny tontolon'ny zavanao gazety ary eo amin'ny hainao manjery ihany koa amina radio misy azy ary tsy vita an'izay fa artista. Hitantsika amin'izany fa misy karazan'olona maro mpanolontsaina zay miray lisitra zany amin'ny candidat Ravalomanana Tojo dia eto zao dia mpanao gazety sy artista. Fa miarabanao namana Lucien tonga dia nitondrako azy voalohany dia hoe candidat Ravalomanana Tojo dia hitsidika nijery maso mihitsy an'ireo toerana zay manana ny asa manokana to Antananarivo renivohitra. Anisan'izany ohatra ny le toerana nisy fanaovana teatra teo Ambatofinaky, ny tao amin'ny trampokon'olony sotry, ny tery Antaninarenina tery ahoana ny fandraisanao an'izany zany hoe fametrahana ao anatin'ny vinany zany hoe candidat Ravalomanana Tojo zany ny amerina ny asana Antananarivo sy ireo toerana mampiavaka azy. Miaraba ny mpiainy sy mpanaraka ny MBS radio sy télévision, miaraba ny namana Rina Rabe Mananjara, mpanao gazety artista ihany koa zany namana Rina Rabe Mananjara zany. Tamin'ny fotoana zay niarany tamin'ny candidat Ravalomanana dia nentina tao Ambatofinaky izy dia naseho azy teo hoe ty toerana ty dia anisan'ny toerana manana ny tantarany teto Antananarivo renivohitra, théâtre municipal de Antananarivo le toerana io narodana izy io 1951 14 septembre 1899 izy najoro dia tamin'ny taonina 2022 ny mpitondra ny tanàna Antananarivo dia nametraka trano fivoahana teo amin'le toerana dia mitabataba moa ny candidat sasany hoe amirina ny asana Antananarivo. Matoa izy aloha zany mitritrany amirina ny asana dia anisan'ny namono ny asana Antananarivo sy nanota fady dia teo anio ihany moa dia niteny ny candidat maire Ravalomanana hoe Ravalomanana Tojo ho arodako io gabony io ho ary averiko amin'ny toerana le toerana. Dia zay moa nanazava hoe raha averina amin'ny toerana le toerana dia ho atao musée na théâtre sy anaovana. Izany tena nisy nanota fady teto Antananarivo. Nisy nanota fady mihitsy zany toerana manan-tantara. Ianao malala tsara mihitsy ny toerana mba nampalaza ny Rinaka Rabe Manantsory, Rajoro sy Ratinarivo dia notaina fady zavatra tsy mety zany sofa misy candidat Ravalomanana mamerina an'izay toeran'izay. Nentina tao Antaninarenina indray izy eto Antananarivo ny be dia be ny kristianina dia misy an'ilay Tsangambato satria 2 Jona 530 voadika tamin'ny teny malagasy ny baiboly nisy Tsangambato napetraka teo dia tratran'ny monsieur le maire atao le misy lamba miantona eo ary amin'ny hariva mampalahelo nazavaina tamin'ny amin'ny hariva nye misy manao ny lasatra nay indrindra mijorojoro eo tsy ekeko zany izy monsieur le maire fa dia tsy maintsy andray an-tanana izy Ravalomanana Tojo hoe tsy mendrika zany tsy mendrika zany izy fa tsy maintsy averina amin'ny asiny io toerana io mampalahelo nge dia le toerana nge tsy dia lavitra na toerana misy tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena kanefa dia tsy hitany ve zay toejavatra zay kanefa dia niasina Antananarivo niasiny fivavahana mihitsy nipotika amin'izay lafin'izay. Ny fahatelo moa zany dia nidina teny amin'ny trano tokon'olona Lesotro dia niditra tao anatiny dia nalahelo izy hoe fa efa nisy fotoana mantsy zany fikasana hoe anamboatrany izy io tamin'ny andron'ny neny dia potika tanteraka le trano dia teo izy dia niteny hoe ho amboarina ty trano ty ho averina amin'ny toerany sonorisation mijiro ny seza sy ny sisa sy ny sisa aza adonona fa io trano tokon'olona Lesotro io ngamba Rina asanareo ngamba mbola kelikely tsy natadidy fa namety natadidy ihany koa vao tony nampalaza an'izany hoe Jérôme Marandry, Henri Ratsimbazafy hatramin'izao zao Salomon kitana telo voanaheny izy hoe atsangana ny trano tokon'olona Lesotro izy anisan'ny faly voalohany indrindra ary miteny hoe zany ny tena zava-dehibe sy ilaina tsy izy irery PDP ary tsy ny tanora tsy ny mpira tanora any iny azo lehibe any iny azo tombony an'izany fa na ny tanora koa mba afaka isitraka an'izany fotodrafitrasa tsara zany akoatran'izay nge raha ny fanaovana fety eto Antananarivo mbola ny commune nge ny Analamaitso iny Analamaitsy ka moa misy mikarakara io
dikanja mitafy be sarety mbola azo anaovana an'izany fa izay mpanolotsaina ny tanàna zay ny asan'ny mpanolotsaina iteny amin'ny Andriamatoa maire hoe mbola misy etrandreto monsieur le maire tolo-kevitra zay ny ilanan'ny mpanolotsaina amin'ny mpanolotsaina ny tanàna. Tonga dia hiditra amin'izay resaka mpanolotsaina ny tanàna zay isika tsy maintsy maro anisa ny mpanolotsaina ny tanàna tolotra ny tiako Madagasikara sy ny firaisan-kina satria fantatra tsara ny fandehan-javatra eto Antananarivo eto dia aloha tonga dia omenan'ny Lucien mihitsy ny fanazavana sy mampavesa danja an'izay. Zava-dehibe ny fananana mpanolotsaina be dehibe. Misy mantsy mieritreritra hoe efa lany ny maire tongava mifidy dia fidio ny lisitra aloha zany zay aloha tsy tamin'ny fifidianana farany teo mantsy ny an'tiako Madagasikara zay moa le hoe somary fandrika any hoe hafa ny lisitry ny laharan'ny mpanolotsaina dia hafa ny laharan'ny maire fa amin'ity zany tonga dia hoe lisitra ray numéro 4 no vidina fa ny asan'ny mpanolotsaina aloha zany akoatrany hoe ilaina manana maro anisa zany akory tsy milaza hoe anaiky be fatany fa izay ihany koa dia afaka miteny monsieur le maire hoe misy mpiara-miasa aminao tsy de mety loatra ny asany dia manazava zay fa ny zava-dehibe akoatrany hoe resaka fandaninana lalana ny fiaintetikola zany organe délibérant io fa sehatra fanaovana politika koa iny ny conseil municipal hémicycle ao zany no adihevitra politika rapport de force ny ilaina dikan'izay lafin'izay raha ny tokony izy anie de asa moa le olona nikarakara fampionana candidat tokony mpanolotsaina nge nasina ny adihevitra satria ny mpanolotsaina no manao adihevitra politika fa ny maire moa io moa zany fa ny zavatra mampime fotsiny nge zany irina raha be mananjara de aloha lazay le nandeha nge nietsika fotsy fa nga mora tsy teo président Ravalomanana sy ny député tiako Madagasikara nisy nanaraka regny dia any koa nikajikajy andrala hoe aleo mba hisy débat télévisé dia raha mandray anjara io Tojo Ravalomanana de be de be ny olona mijery ny candidat anay koa satria ataonareo fitaovana abetsaka ny mpiaino fa de alao izy hoany de ny asa raha nanaraka tsika rehetra angamba ianao mpanao gazety mba fanara tsara Donald Trump nge le farany teo za tsy anatrika atsony an'le fianana farany de inona nisy nga misy tompony demokrasia sy ny fanajana ny sata républicaine ohatran'ny américaine fa tsy nampalay koa manano mpifidy américaine zany mifidy any Donald Trump ka eto zany Antananarivo na de nanatrika na de tsy nanatrika an'ireny saritsarina débat reny aza ny candidatsika de efa fantatra Antananarivo fa mahavita azy io ary sorandreny menaka io ary akoatran'izay koa dia zanaky ny rainy zany io tsy adalina ny taondrainy avita tsaratsara koa no ny rainy zanaky dady izy fa zanaky neny ihany koa zanaky neny tsy atonona zay sorandreny menaka io zay indrindra mantsy fa ty misy fanontaniana anankiray tena Lucien no ametrahako an'ity hatramin'izay hoe mpisehatra ny ankatra teto miara-manonja sy tany amin'ny radio ihany koa be dehibe amin'izao fotoan'izao ny mpiasan'ny commune Antananarivo taraina aloha tsy orona mihitsy ny taraina ary be dehibe ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra ankehitriny no manantena an'izany hoe Ravalomanana Tojo zany engany ka izany Ravalomanana Tojo zany no lasa be ny tanàna satria fantatra io izy ireo fa tena hitondra fahatsarana ho any ny fiainanay zany Ravalomanana Tojo zany sy nareo conseiller team inona mba teny hoentinao zany momba an'izay fanantenany ny mpiasan'ny commune izay maro be izy ireo ny fitantanana commune aloha zany président efa nitantanana commune Antananarivo nieny efa nitantanana commune Antananarivo voaloha ara-dalàna amin'ny karama mpiasa efa tonga tam'izany efa tonga ny enina amby roapolo jona sy ny krismasy mahazo an'ireo tombotsoa rehetrarehetra io ary aza tonoana tamin'ny taona 2024 nge neny efa tsy nilatsaky ary izy efa tsy be ny tanàna ntsony amin'ny 2020 fa mbola mihiny ara-dalàna ny mpiasa dia ianareo mpiasa ny commune aza rehefa mifaninany andala iny de ora zoka mbola tsy nandray karama zay 26 juin zao krismasy tam'le teo zao mbola tsy ana moana le teo de zara raha nazo paty fa zao fanovana sy fanantenana zay ny an'ny candidat Ravalomanana alontsainy efatra de tsy menina ntsony nareo mpiasa ny commune fa dia izay mpanolontsaina ny tanàna any koa ona tsara izy teo arotsainy efatra arotsainy efatra de tsy menina ntsony nareo mpiasa ny commune numéro fa numéro alotsainy larana fa efatra dia tsy menina ntsony nareo mpiasa ny commune fa
mino aho fa mbola ho tsaratsara koa no tamin'ny nataon'ny neny sy président sy dada ny oentin'ny tojo ao anatin'io tojo Ravalomanana ao anatin'io commune satria isange fa mahafantatra ny nataon'ny ray aman-dreny ary mpanolotsaina atao ambadika atao izy na de tsy niseho aza tamin'izay lafin'izay. Iny moa zava-dehibe tsy maintsy noresahana fa hiatrika fifidianana antsika Lucien ho an'ny boriboritany voalohany manokana inona amin'ny fanentanana oentinao satria ao ianao no milatsaka mpanolotsay. Ho an'ny boriboritany voalohany sy ny Antananarivo renivohitra mihitsy zany fanovana sy fanantenana zay mety ny candidat Ravalomanana Tojo mila mpanolotsaina BDB ny menimenina hoe tapaka ny jiro hoe zay tsy mitona ny olona andoro-pony etsony tsy mitona ny olona hoe ndao hidina eny amin'ny 13 mai fa raha makeny de bokany la bomba lacrymogène fa mandehana mifidy amin'ny faran'ny 20 ny volana Desambra arotsay ny laharana faefatra de tsy mila makeny amin'ny 13 mai milahatra tsy mila mandoro kodiarana fa dia miasa atsika dia amarinina aloha ny anarana any amin'ny lisitry ny mpifidy mandrotsaka ny vato laharana faefatra misy ny sarin'ny candidat Ravalomanana dia manaramaso ny isam-pifidianana ny laharaky ny fanaramaso ny fansabato zany tsy rehetrarehetra mba ialana am'izay mety hoe fanararotana amin'ny mito hitrangany iosika. Fanararotana zany efa hita taratra am'izao fa isy ny anararota efa hitantsika miasa ny ratsy sy ny maizina efa manao ny atao fa de tsy maintsy miatrika an'izay tsika zava-dehibe ny fanentanana. Isaorana Ranaivosan Lucien candidat mpanolotsaina antika Madagasikara eto Antananarivo renivohitra tolotry ny 5 ary manohana ny candidat ben'ny tanàna Ravalomanana Tojo. Misy teny farany hoentinao ve eto ampaharananary? Ny teny farany ny candidat Ravalomanana Tojo ho atsika eto Antananarivo renivohitra azo atao valalana ambony atsika zay misaotra namana Rabe Mananjara. Eny ary zava-dehibe zay teny faran'izay. Ianareo mpanaraka ny miara-manonja ihany koa no isaorana BDB tamin'ny naharetanao zany nanaraka nyity fandaran'ity de mametraka ny veloma mandrapitafa indray samy ho tahiana Andriamanitra isika menakavy veloma tompoko.